natao ampahalalaina ampahabe maso na nytoy izany fa ny zavatra tiana ampahafantarina kosa de izao misy lamina ifandraisana amin'ny fanjakana, misy lamina ihany koa ifampifehezana ato anatin'ny radio Oasis. Ny faharoa de izao misy ny antsoina hoe etika tsy de azo adika amin'ny teny gasy moa izy io ary ohatrany tsy de hita loatra zay tena heviny amin'ny teny malagasy fa ny zavatra tiana apetraka de izao ohatrany hoe soatoavina ankasitrahany fiangonana eo amin'ny fijoron'ny maharadio. Izany hoe ilay ligne éditoriale sy ilay etika mahafiangonana ny fiangonana adventiste de apetraka mazava tsara ary ireo no ampifandraisana mba ampikoriana antsaka sy andavany anyty onjam-peo ity. Tsy zava-mora zany diavana malala ny fotoana sy ny laminasa zay atao amin'ny toerana toy izao ary mandrakariva aza de ilaina mampafantatra fa fianarana ny zavatra rehetra, ny zavatra hay androany de hoarana indray raha pitsy de mianatra mandrakariva satria izany no zava-dehibe. Eto anivon'ny radio zany riavana malala de misy zavatra tsy maintsy apetraka mihitsy ka na ato anatiny ao anatin'ny fiangonana isika na any ivelany, izany hoe mbola tsy ato anatin'ny fiangonana de cible anankiray izay tsy maintsy iantefany miafatra zay alefa eto anivon'ny onjam-peo. Ny zavatra tsikaritra de izao ny ato anatin'ny fiangonana de adodina mandrakariva tehiteny manao hoe efa nay ny radio ka de ataonay zay mahamety azy, fa misy ndray koa araka ny fiangaviany reo zay tsy mbola atao anatin'ny fiangonana de mahatonga ny fo voatoyna mandrakariva toyna ty teneneto ity de ohatrany manaitra satria ohatrany miandry, ohatrany ondry anankiray zay miandry ny inona ny ilazana azy sakafo zay mba latsakeny amin'ny latabatry ny tompony mba hiandrasany, zany hoe tsy manana fanamariana izy ireny fa miandry kosa hoe inona ny mba anjaranay am'izany afatra zany de indraindray miompana makaty amin'ny lafiny anatiny isika kanefa ny mahafitoriana filazantsara azy zay azahoan'ny hafa ihany koa tompontsoa de indraindray atao ambaninjavatra araka ny voalaza teo aloha de misy lafinjavatra efatra tsy maintsy tratrarina: ny fanabiazana, ny asa fitoriana filazantsara, ny fampivoarana. Zany mahatonga ny resaka culture, resaka fambolena, fiompiana sy ny maro samihafa. De ao anatin'izany ihany koa ny fahasalamana. Tato anaty fotoana maromaro zany tsika de niresaka ny vio mandrakariva momba ny fahasalamana izay hita mbahana tanteraka eto amin'ny ivon'ny fampelezam-peo. Ry havana malala, ity onjam-peo ity de misahana andraikitra be dehibe ary isaoran'Andriamanitra fa manana zanaka 410 ange radio Oasis ry havana malala ary saika manerana Madagasikara izy io 410 samy Oasis avokoa. Zany hoe raha ny marina de izao ity ny Oasis reniny, Oasis zay niankinan'izy rehetra reny ka nahatonga ny fampivoarana any amin'ny samparitra ho tonga sy ho lavorary antsakany sy andavany. Ireny rehetra reny de natao mba ahatonga ny tsiraray avy ho afa-po, ampandehanana ny afatr'Andriamanitra, ahatonga azy ireo iaiky amin'ny lafim-piainana maro samihafa fa tokony atahotra an'Andriamanitra. Tonga ny andro fitsarana ary tokony iankoka eo anatrehany zay nanao ny lanitra sy ny tany isika. Izany no antony mavesa-danja eo amin'ny fiainany sambatan'olona. Nisan'ny zavatra mafinatra tato ato ny fiazakazaky ny teknôlôjia fa miara-miasa ihany koa nge amin'ny sehatra maro samihafa toy ny hitantsika eo amin'ny page Facebook, any amin'ny YouTube, ny radio
izany hoe ny fifandraisana mihitsy zay voizina amin'ny vaninandro ankehitriny ary isorana ny departementany fifandraisana eo anivon-dranomasimbe indianina fa eo amin'ny sehatry ny fitariana sy ny fitantanana dia niazakazaka izay tsy izy ary isoran'andriamanitra noho ny tolotsainana nomeny azy tamin'izany fotoana izany satria raha vitsy anisa ny radio zay nitsangana tamin'ny fotoana hafa rehetra dia tatoato kosa de niazakazaka mihitsy ny firoborobony ny onjam-peo mba ahatonga zany afatra zany ho tafapaka eo anatrian'ny isam-batan'olona ary raha izany mitory avana malala de tsy hoe la de ho avy ny tompo satria tsy voasaka ny rindrina intsony ny afatra tian'andriamanitra ampitandremana fa ho tafiditra ao anatin'ny fiainany tokantrano anisan'ny zava-dehibe ary anisan'ny zavatra mahaliana ny mahalala ny toe-javatra toy izany mba ho fitarian-dalana nisam-batan'olona ny ray aman-dreny ny zanaka eny fantaranaka rehetra mihitsy aza de migoka ny tsara indrindra manoloana nyity onjam-peo ity tsy ho lavaresaka ny tenanay amin'ity androany ity fa maneho fankasitrahana kosa ho an'ny ampitarika ny mpanolotra fandaharana ny departementa mirahalaza miara-miasa tato anatin'ny herinandro ianareo dia nanao izay tsy izy fampafantarana sy fampianarana mihitsy aza fitaizana ny tsiraray avy fa amin'ny alalan'ity fifandraisana ity dia mahatonga antsika anana fahakekezana kokoa eo anatren'andriamanitra ary ny fifandraisana moa dia anisan'ny fomba anankiray zay ampiasain'ny fifandraisana ny radio na ny hoe onjam-peo ary zany mahatonga anay eto amin'ity toerana ity anehoana fankasitrahana feno satria lafim-piainana tokony ampitombona antsika tanteraka eo anatren'andriamanitra ny fahalalana fa zava-dehibe ny fiarah-miasa toy izany lay andriamanitry ny fahasoavana ilay andriamanitry ny fitahina andriamanitry ny hery sy ny fahefana rehetra anie ampombaina ho anareo ka dia aefa sy tanjaka amin'ny adidy rehetra ka ninoninona mitranga de miorona mandrakariva ny afatra zay homen'andriamanitra fa ilay anjely nanidina teo afovoan'ny lanitra nitondra ny filazantsara mandrakizay dia ho hitan'ny mponina ambonin'ny tany sy ny fokom-pirenena samy hafa fiteny mba ampiomanana azy reny fa tsara ny matahotra an'andriamanitra ary rehefa vita zay dia iny Jesosy Kristy ho avy amin'ny fiaviana be voninahitra ary ho tonga amin'ny fanasana isika amin'izay fotoana izay hiakatra ho any an-danitra isika io no manakatona tanteraka ny tantarany tany satria samy manefa ny adidiny avokoa ny tsiraray avy eo ampiatrehana ny toe-javatra rehetra ka dia ho fiainana feno amamina tsy lany heverina izany fiainana ho avy izany andriamanitra ny fahasoavana omba ny tsiraray avy ary maneho fankasitrahana ho antsika mpiaino ihany koa misaotra ary de mankasitraka indrindra miarabantsika indray amin'izao sabata manokana ho an'ny fifandraisana izao amin'ity ariva ity dia hijery loha hevitra anankiray isika izay tsy azo ialana rehefa miresaka isika hoe fifandraisana ka ny loha hevitra lehibe izay iarahantsika mandray amin'ity folakandro ity dia manao hoe olona mifandray maneo any Kristy olona mifandray maneo any Kristy rehefa andinika isika ato anatin'ity famelabelarana amin'ity folakandro ity dia hiresaka
mivantambatana kokoa amin'ireo tambajotra tserasera zany izay fampiasantsika rehetra amin'ny andavanandrom-piainantsika zany. De iresaka an'izy ireo amin'ny ankapobeny isika fa tsy hiditra amin'ny kipitsopitsony rehetra amin'ny isanisany zany, fa ireo torohevitra mahasoa no hozaraintsika amin'ity volakandro ity. Ka raha azonao atao zany any atokantrano any no mba mandray penina de manoratra, de tena tsara izany satria torohevitra ahasoa no hozaraina amin'ity fizarana voalohany izay hoentiko ity sy ny fizarana manaraka izay mbola hoentin'ny namana izay mbola hiakatra eto. Rehefa miresaka isika an'izany atao hoe fifandraisan'ny kristianina izany, fifandraisan'ny olona samy olona maneho an'i Kristy, dia tena tsy afaka misaraka amin'ny fiainantsika andavanandro ny amin'ny lafin'ny fihetsika. Ny fihetsitsika zany dia efa fifandraisana, mifandray amin'ny alalan'ny fihetsika. Tahaka ny ahoana zany fifandraisana amin'ny fihetsika maneho an'i Kristy izany. Izany zany ho resahantsika izany. Ny fifandraisana ny kristianina amin'ny fiteny, isika miteny zany, isika miresaka isan'andro io de efa fifandraisana zany. Tokony hisy fanehoana ny Kristy amin'ireny teny rehetra izay avoakantsika ireny mba hafantarana fa tena kristianina marina isika. Ary ny farany moa zany dia ny amin'ireo asa soratra, ny amin'ny fizarana izay ataontsika. Ka ifantoka betsaka kokoa any amin'izay asa soratra izay ity famelabelarana izay ataontsika mandritra ny fotoana fohifohy ity. Rehefa mieritreritra n'izany hoe fifandraisana an-tsoratra izany isika dia matetika fampiasantsika ireo tambazotra tserasera rehetra. Raha tsy hitanisa fotsiny aho ny Facebook izay ampiasaintsika na ho atsika izay manaraka zany zao ampahita lavitra dia ny Facebook no ampiasaintsika. Dia misy asa soratra maro izay zaraintsika any anatin'ireny any. Nisy fisainana izay moa talohaloha teo zany hoe taloha ny tambazotra tserasera dia tsy nankasitrahana loatra, fa tato ato kosa no ny trangan-javatra izay mianjady amin'ny firenena ity dia namporosiny isika ampiasa azy. De misy toejavatra maro tahaka izany ihany koa ny hoe ireny tambajotra tserasera ireny ny teknôlôjia dia mampifanalavitra ny olona mifanakaiky, nefa kosa mampifanakaiky ny olona mifanalavitra. Fisainana daholo izany, fa amin'ity anio ity dia ijery isika ny fomba fampiasana mahomby sy ampamendrehana ireny fitaovan-tserasera ireny mba hahafahantsika tena maneho an'i Kristy amin'ny fampiasana azy, satria manana anjara amin'ny izany isika. Rehefa tety an-tany Jesosy Kristy dia nampianatra anireo mpianatra, nampianatra anireo mpianany mba ho tonga olom-pirenena vanina izy ireo tamin'ny alalan'ny fitondrantena tsara, tamin'ny fihetsika tsara izay nasehon'i Kristy. Eny fa na ny fisainany azy rehefa mijery isika ny fiainan'i Jesosy ao amin'ny filazantsara dia mahita an'izany isika hoe tena nampianatra an'ireto apôstôly ireto mba ho olona tena vanina i Jesosy. De isika ihany koa amin'izao fotoana izao mbola manana an'io Jesosy izay nampianatra ny apôstôly io. Mampianatra antsika ihany koa i Kristy mba ho tena olombanina, mba ho modely ho an'ny hafa ihany koa isika. Fa ny teny soratra masina ary dia milaza ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany 1:20 hoe fa araka ilay fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra. Ka ao anatin'ity fitondrantena rehetra ity dia tafiditra lehibe ao anatin'izany ny fifandraisana, ny fifaneraseratsika amin'ny olombelona izay miarabelona amintsika. Rehefa nanao fanadiadiana ny manam-pahaizana dia nahita izy ireo fa amin'ny olombelona iray dia tsara lavitra ny fahaiza mifandray ambony noho ny fahananana fahalalana betsaka. Zany hoe raha adika amin'ny teny baiko zany de hoe tsara ny olona anankiray raha ny quotient relationnel no ambony kokoa no ny quotient intellectuel. Tena io zany ny zava-dehibe indrindra satria nahoana raha mbola eto an-tany isika, raha mbola velona isika miara-miaina amin'ny olona maro isika, de ity fahaiza mifandray ity
ny fahaiza miserasera no mahatafita ny fietsika ny teny avoaka eny fa na ny fahanginantsika io aza dia efa mampita afatra sady efa serasera zany efa fifandraisana zany fa iresaka fanalahidin'ny fifandraisana isika anaky efatra no oentineto zany amin'ity folakandro ity de ny voalohany am'zany ny fahaiza miaino rehefa mahay miaino isika dia mahay mifandray isika am'izay fotoan'zay ity fahaiza miaino ity mantsy indraindray dia tsy ananatsika intsony indraindray isika dia efa manana an'lay fisainana mibahana mialoha na idée préconçue hoy ny vazaha zany de na zavatra marina izao aza no ifampizarana ifampiresahana de ny atsika ny masaka ao anatin'ny saitsika ihany no fantatsika sy retsika de tsy mahay miaino am'izay fotoan'izay isika zany ny faharoa dia ny fifampiresahana sy fifanakalozan-kevitra tadidio fa raha tsy miresaka ianao dia tsy misy fifandraisana tsy misy serasera ary miteraka vokadratsy betsaka izany satria ataonao ahoana moa ny ahazo antoka fa ilay mofo izay mipetraka eo ambony latabatra dia azonao hanina raha tsy mifampiresaka ianao raha tsy mifampiresaka tamin'ny tao an-trano ianao mananontany zany hoe azo hanina ve ty mofo ty fanona fa raha tsy misy zay fifampiresahana fifaneraserana izay dia azo antoka fa mandritry ny herinandro iny mofo iny de mbola ho hitanao eo ambony latabatra eo nefa anjaranao izy fahalala-pomba eo mpanehoana hevitra zay ny fanalahidy fahatelo fahalala-pomba eo ampanehoana hevitra isika amin'ny fotoana rehetra dia misy fifanakaloza-kevitra izay tsy maintsy ataotsika amin'olona de aoka re mba ho feno fahalala-pomba ny teny izay avoaka ny vavatsika mba ho feno fahalala-pomba ny fietsika izay ataotsika any anatin'ireny fifandraisana amin'ny namana ireny ny fanalahidy farany amin'ity fahaiza mifandray ity dia ny fahaizana mamakafaka be dia be ny vaovao mety ho hitatsika ifampizaran'ny olona eny anivon'ireny tambazotra tserasera ireny aoka isika mba tena fahamarinan'izy ireny tsy handray ambolony fotsiny ihany isika tsy hiaino feon-dakolositokana isika rehefa misy ireny fanambarana ireny ary indrindra tsy maika izara isika ny amin'ireny vaovao ireny satria tsy fantatsika izay fahamarinany sy tsy fahamarinany ary eo am'izay indrindra de zao tsy mpanao gazety no asatsika ary tsy anjaratsika no manaparitaka n'ireny vaovao ireny fa nisy olona nianatra nanao an'izany de aleo avelatsika ho an'izy ireo ny fanaparitahana n'ireny vaovao ireny satria izy ireo ihany koa no manana ilay fahaiza manao ho amin'ny fikirakirana an'ireny vaovao ireny ny famantarana azy ny fahamarinany sy ny fiaviany izany fa araka ny noresahana teny am-piandohana dia iresaka mahakasika ireo fitaovan-tserasera an-teknôlôjia isika zany de izara ireo torohevitra rehetra ka izara telo ny famelabelarana amin'ity folakandro ity dia ao amin'ny voalohany zany isika dia ijery ny amin'ny lohahevitra anankiray hoe mifandray se connecté hoy ny teny baiko zany isika mifandray mampiasa an'ireny fitaovana ireny ny faharoa miaro tena rehefa mampiasa an'izy ireny isika dia mety hisy loza izay ahazo antsika dia tsara raha mba haitsika ny miaro tena amin'ny fampiasana ireny teknôlôjia maro isan-karazany ireny ny fahatelo farany dia ny mifanaja miserasera amin'olona betsaka isika mety ho fantatsika mety ho fantatsika dia irina indrindra raha ho feno fanajana mba ao anaty fifanajana tanteraka izany fifandraisantsika izany indrindra ihany koa no fampianarany kristia izany andeha ry isika hiditra sahady ao amin'ny fizarana voalohany mifandray se connecté ny amin'izao fotoana zao dia efa mivelatra ho an'ny daolobe ny interneto eto Madagasikara zany efa afaka mahazo izany interneto zany avokoa isika eny fa na any amin'ny faritra ataotsika hoe somary ambanimbany vohitra aza dia afaka mahazo izany isika rehefa mahazo an'ity internet ity isika dia mazava ho azy fa afaka mikirakira ireny fitaovan-tserasera maro isan-karazany sy ny tambazotra sosialy ireny fa izao mialohan'ny ampiasanao ny tambazotra tserasera iray na ataotsika hoe efa mampiasa azy ianao am'izao fotoana izao de misy fanontaniana roa lehibe izay tsy maintsy apetraka ao amin'ny tenanao fanontaniana roa
lehibe. Ny voalohany de ity, inona ny tanjonao amin'ny fampiasana azy, inona ny tanjoko amin'ny fampiasana azy. Raha ohatra ka handray akaiky any isika de ny Facebook zany, de hoe raha mampiasa ny Facebook de inona ny tanjoko amin'ny fampiasana azy, inona ny zavatra ho azoko amin'ny fampiasako ity fitaovana iray ity. Rehefa voavalinao izay fanontaniana zay, mahafapo anao ny valiny dia afaka miroso amin'ny fanontaniana manaraka ianao. Ny fanontaniana faharoa de hoe inona ny mahatsara an'ity tambazotra tserasera ity, inona ny mahatsara azy. Tsy manontany ny hevitry ny hafa ianao fa ianao no manontany tena, manaova fikarohana amin'ny izay ahafahanao manao izany, manatanteraka izany, fa aza manontany ny hevitry ny namana fa ianao no manontany tena. Rehefa fantatrao izay mahatsara azy dia hadiadio ihany koa izay maharatsy azy. Raha mampiasa Facebook ianao, inona ny mety haratsy azy, ka lanjainao izy ireo. Raha ny ratsy no betsaka noho ny tsara dia ny torohevitra tsara indrindra dia aza mampiasa ilay izy. Raha ohatra ka ny tsara no hitanao betsaka noho ny ratsy dia tena azonao ampiasaina tsara izany. Ary misy fanontaniana teny fitaovan-tserasera ireny ise dia antanio aloha i dada sy neny ny heviny, azo ampiasaina ve ilay izy sa tsy mbola afaka mampiasa ilay izy ianao. De tsara ny manontany azy, satria fanamariana moa zany tsara ho fantatra fa ny Facebook zany zao dia olombelona amin'ny fanaraha-maso azy ireo ny ray aman-dreny. Ka raha ohatra ny ray aman-dreny ka manaiky ny hampiasan'ny zanany anireny tambazotra tserasera ireny dia misy ilay